Manao ezaka hitantanana maharitra ny harena anaty rano mba ho lovain-jafy ny fitondram-panjakana. Ny 5 sy 4 Desambra 2024 no nampahafantarana ny lalàna amin'ny feno ijony sy ny harena anaty rano ireo mpisehatra rehetra amin'izany tao amin'ny La Résidence Ankerana. Ahafahana mikady sy manara-dalàna eo amin'ny sehatry ny jony izao atrikasa fampahafantarana ny lalàna amin'ny feno ijony sy ny harena anaty rano izao. Zava-dehibe amin'ireo mpanjony ny fisian'ny fampahafantarana toy izao. Raha ny fahitako azy manokana aloha dia tena ohatra hoe mitondra manazava ny sainay ary hitondra fampandrosoana sy fampivoarana zany ao aminay mpanjony le izy satria ahafahana mikady indrindraindrindra ny harena dia ahafahana ihany koa manara-dalàna zany ao amin'ny sehatry ny jony ary afaka hifampifehezan'ny mpanjony rehetrarehetra indrindra amin'ny alalan'le fikambanana zany. Nahitana ny solontenan'ny mpanjony vaventy sy madinika, ny mpanakom-bokatra, ny mpandray anjara tamin'ity atrikasa ity.